Misy vokatra misy fiantraikany ngeza be eo amin'ny fampianarana ny resaka tsy fanarahan-dalàna eo amin'ny resaka fanokafana sekoly tsy miankina io. Ny anton'izay aloha voalohany raha ohatra ianao ka tsy manana autorisation d'ouverture avy amin'ny ministère dia dikan'izay zany ianao na tsy manara-dalàna ny trano ampianaranao, izany hoe tsy ara-pahasalamana ho an'ny ankizy hianatra na koa mety hampidi-doza ny mpianatra mianatra ao, na ihany koa ny fampianarana omenao mihitsy ny tsy manaraka ny programme scolaire izay avoaka ministera. Nefa fantatsika tsara rehefa tsy manaraka ny programme io rehefa hifindra fianarana, hifindra kilasy ny ankizy dia ho sahirana satria misarotra trano ny fampianarana fa tsy mihamora. Dia misy ihany koa indrindra eo amin'ny resaka teny frantsay moa zany, raha ohatra ka any amin'ny kilasy ambany any amin'ny fanabeazana fototra no ankizy no ratsy ny fampianarana azony dia hoentiny klema mandra-pahalehibeny iny. Raha ohatra ka diso ny fampianarana voalohany azony na any amin'ny ABCD na resaka verbe dia iny fahadisoana iny foana no entiny mandra-pahalehibeny ary mety tena hampandringa azy amin'ny sehatry ny asa indray zany rehefa anaratra izay ao ny aoriana any.